Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra natao omaly 17 Martsa fa ato avokoa ireo sidina ifandraisan'i Madagasikara amin'izao tontolo izao manomboka ny alakamisy 17 Martsa. Toraka izany koa ny fitanterana olona an-dranomasina. Izany dia ho fanamafisana ny fiarovana ny tsy idiran'ny coronavirus eto amin'ny nosy. Nanamafy ny filohandro Rajoela fa izany fepetra izany dia haritra mandritra ny 30 andro. Nosopian'ny filoham-pirenena kosa fa tsy voakasika izany fepetra izany ny sidina mitondra entana, avion cargo, na koa ireo sambo mitatitra entana mandeha aty Madagasikara. Araka ny nambarany teo anivon'ny Ministeran'ny Indostria, ny varotra ary ny asa tanana, dia tsy tokony oatra ny 710 ariary ny kilaon'ny vary. Nidina teny an-tsena androany 17 Martsa, nitsirika ny vidin'entana ny ministra Rakotomalala, niaraka tamin'ny Général Richard Ravalomana ny sekretera-panjakana miadidin'ny Gendarmerie. Fanaraha-maso ny fakturan'ireo mpivarotra, fanamarinana ny vidin'entana. Entitra ny fitondram-panjakana teo anatrehan'ireo mpandraharaha ara-barotra, mivarotra entana indrindra ny vary amin'ny vidiny mihoapapana. Mitady izay antsoina hoe vérité des prix ny tanjontsika hoy ny ministra Rakotomalala. Ny Général Richard Ravalomana kosa dia nampitandrina fa hoenjana ny sazy ho an'ireo mpanararoatra. Manaiky izay fandaminana apetraky ny fanjakana mahakasika ny fiarovana ny fidiran'ny coronavirus eto amin'ny nosy, ny mpikarakara ny Orange PROLEAGUE miezaka mandamina ny fifananana araka ny fivoaran'ny raharaha IZAY hoy izy ireo. Voatery ny tady kianja hafa ny Orange PROLEAGUE Masina sy barika 10 Antoamasina, ny eny vodivorona kosa dia tsy azo ilalovana satria ampiasain'ny fanjakana ampitokana monina ireo olona raha-maso noho ny coronavirus.